Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray ny tsy diako ny tokantranonao amin'ity alakamisy farany taona 24 ity. Manasanao mpanajana sy ampitiavana ary anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao. Fa amin'izao fetin'ny farany taona 24 sy ny fiandrandrana ny taom-baovao izao dia misy ny teny firaritso nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy niaraka tamin'ny Braony Antokotima sy ny teo anivon'ny RMTM androany moa nanatanterahana izany afatra izany. Raha ary ny fanadihadiana eo nataon'ny Germaine Menjanahary teo amin'ny sariny toky Ramarla. Miraba ny vahoaka malagasy rehetra tratry ny farany. Fomba fampiarabana malagasy zany hoe tratry ny farany zany. Satria tena tratry ty andro farany ty taona 24 ity tsika. Ao tokoa ny fahasairanana ny zavatra ny tranga na ny eto toerana na ny maneran-tany ka tratry ny farany ihany tsika dia arabaina ny vahoaka malagasy rehetra. Ary tsy hoely tsika dia ho tratry ny taona vaovao. Ora vitsy sisa no andrasana dia anitsaka ny taona vaovao tsika. Ka deto dia efa miaraba ihany koa. Maniry koa raha maniry. Mba ho tratry n'izany taona vaovao 2020 sy 2020 zany sika rehetra. Ary mihintsy matoky afa ho tratry n'izany tsika. Mino fotsiny ihany. Ry vahoaka malagasy. Tena nandihy fotoan-tsarotra isika. Mbola tsisy ohatran'ity hatramin'izay tamin'ity taona 20 ity. Misaotra n'Andriamanitra nefa isika. Mbola afaka mifampiarahaba sy fampitafa izao aminareo aho. Manome toky aho fa tsy mahafoy na mahasaraka antsika Andriamanitra ary mahafantatra izay mahasoa antsika izy. Koa dia fampanantenana no omena anareo. Ary tokony ho lazaina aminareo. Fa mahalala izay mahasoa antsika hoe anareo, hoe aminareo Andriamanitra. Hijery ary ame fahendrena torolalana izy. Misy fisedrana sy fitsapana atsika zao. Satria tena hita ary tsy azo afelina fa dia tena mandika ny lalàna. Manao tsinotsinona ny asa maha olombelona ary ihany koa mivily lalana amin'ny maizy azy. Izay rehetra manana fahefana izay rehetra mitondra. Koa dia angatahantsika famelana zany, angatahantsika fibebahana mpanatretena. Raha ny fomba fijery sy ny tombatombana hitako sy fantatro dia ataona somary ahitantsika ny vokatry ny zavatra kitotosika tamin-tany tamin'ity taona 24 ity. Taratra zay, vokatra zay ny tranga amin'ny 24 satria be ireo orinasa tsy miankina izay nakatona nefa ireny mampiditra hetra. Be ireo orinasa afakaba mikatona be da be ny olona tsy anasa. Mbola hitombondray zany zao ny fahasairanana na ny olona ho sahirana tsy mahita aniko hoanina. Tsy hoe tsy manana fa tsy mahita aniko hoanina. Ary be koa ireo orinasa izay nakatona mihitsy satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Miteny aminareo an'izany aho satria nahita ary natsapa. Mitety faritra maro aho na dia sakana na hatrany am-piangonana. Tsy emotra amin'izany ary fa nilaza raha mbola ao koa ireo tombotra anakireo aho. Mbola ao koa ny fanahiko, mbola ao koa ny heriko. Tsy janona fa tsy maintsy tety an'ireo. Dia mahita an'ilay olona. Ary tamin'izay indrindra no natserovako tena hoe tia izaho. Ankalaza ny tsingeritaona naterahako nefa jereo reto olona ny atsimo. Taolana sisa. Tsy manana ary tsy mahita izay aniko hoanina. Tsy manana izany hoaviny izany intsony ilay olona. Nanapa-kevitra ary dia tena nisaotra n'Andriamanitra ary mamerina fisaorana ho anareo izay nandray anjara sy nanampy ahy nanatanteraka an'izany. Ireo nitondra an'ilay entana ihany koa ary nanana fandavan-tena lehibe dia lehibe. Fa nafoiny hatramin'ny fianakaviany taty ara fa nanao ny krismasy tany izy na ny noely tany amin'izy ireo. Faly an'izy ireo. Hitako amin'ny sary tena faly koa ka dia misaotra betsaka ry délégation izay nitarihan'ny secrétaire général ny TIM ny vice-président ny RMDM tany. Hitako nareo tany ainy tsara mihitsy koa le fiteny tany miditra anatin'ilay trano fahalafo ireny.
hitanareo olombelona ohatra antsika ireny manana ny asiny sy ny zoma olona azy izy ireny ka dia eto dia mbola manantotrato hoe misaotra anareo zay efa manam-pikasana sahady satria fanena tamin'ireo olona zay nanome tany keo izy ireo dia nitantara tamiko hoe misy andro mbola manatitra any fa tsy mba afaka mampitany zany amin'ny filazam-baovao sy amin'ny serasera dia mampahery anareo ny atao fitantanana ny olona mahay mitatana dia mahay mitatana foana fa ny olona tsy mahay mitatana na iezaka toy ninona sy andresy lahatra eo raha tsy handeha amin'izay izy efa leader anao dia leader foana efa manager anao dia hainao foana manarina ninona zavatra lesoko fa tsy ahilika any amin'ny hafa ny zavatra tsy mety vokatry ny nataonao raha rehefa tompona ndraikitra anao ka tsy nety nataonao sahanao milaza hoe ana zany loha iala ary eto zay manana ihany manana fa tsy manana vao miloza mahazo azy ao koa ireo olona voatositosika tsy mbo nahazo tosika fa mena izy fa voatositosika tena amin'ny sisintala zay mba mivarotana voarava ny tranony ao koa ireo nakatona mihitsy ny orinasany loza natositosika koa reny ny ilaina antsojay ore olona zany ve fitantanana zay nitranga tamin'ny taona iny ao koa ireo nyterenako masaka fotsiny hoe tsy maintsy atao ny fifidianana efa samy mandazo ao ny maro anisa hoe tsy mety fifidiana io fa mbola tsy feno ny fepetra satria ny mpifidy dia ireo be ny tanàna miaraka amin'ireo mpanolotsaina ny lehibe amin'ny faritra miaraka amin'ireo mpanolotsaina ny faritra ireo any amin'ny faritany miaraka ny mpanolotsainany tsisy tanteraka zany tereko masana anaovana mbolehitra fotsiny dia raha ntsika malala tsara zany hoe teti-bola mpanjakana na loi de finance zany no tena izy amin'ny fitantanana firenena anankiray miainga amin'iny daholy ny ahafahana maminavina sy manao tombana zay zavatra atao moa ve ao anatin'iny ny zavatra tena mamaiky avoaka sy ny tena amonjena azy moa ve ao anatin'iny ny zavatra tena amena sy ahafahana mamonjy ny tsy manan-kaniko hoanina sy ny tsy mahita zay aniko hoanina akory mba hananao an'ireny Madagasikara action plan reny ihany nandritry ny taona maro no everina zany na ny mapy fitia programa heritaona hitantanana azy manam-pahaizana amin'ny malagasy indrindra fa zareo économiste mahafantatra izy ary ny olona fa mahay dia mahiny izy fa ny tena loza ny tsy mahiny reny nybahana sy mame didy hoe zao ny tsy maintsy anaovana an'io lany lanina fotsiny tany ambady tany ary samy milaza aminareo satria tsy mifanetana ny zavatra misy sy ny zavatra hita sy ny zavatra mitranga le zavatra voalaza sy eo anatin'ny lalàna aiza nisy olona latsaka ny 3 isan-jato ny arikarena dia isonotra ho azy any amin'ny 4 isan-jato tena ory aho fa mahantra ny manodidina ny zavatra angatahantsika sy tena mbola averimberina ataovy transparent tsara ny fitantananareo la zao ny marina mba enoy ny feo miferitreretanareo re olona ninninona manjo tena mijoroa marina amin'izany fahamarinana zany ka dia mirary soa omba antsika mandrakariva Andriamanitra ary ame fahendrena sy fiantranantsika izy mahita mihitsy sika fa tena noho ny fitiavan'Andriamanitra mbola matoy zao atsika ka dia samy teny Andriamanitra izay moa zany ny afatra avy amin'ny filoha marika Ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy fa ny vaovaony sosialy kosa indrairy no entsika manohy izao fampahalalam-baovao izao somary nangina ny fankalazana ny farantaona tamin'ity taona 2024 ity nisy akolo lehibe tamin'ny fiainana andavanandro ny malagasy moa ny fandalovan'ny valan'aretina coronavirus teto Madagasikara nisy moa androany araka izany ny fanadihadiana nataon'ny namana mpanao gazety Nzavandriamahefa sy Mathieu Prince. Tsy toy ny isan-taona ny fanomanana ankamaroan'ny vahoaka ny fetin'ny faran'ny taona tamin'ity androany ity. Ankoatra ny krizy nateraky ny valan'aretina Covid-19 dia isan'ny tsy maharisika ny olona ihany koa ny hanao fety be toy ny isan-taona. Tsy nisy ny vola ranoarina tamin'ny taondasa. Misy ihany anefa ireo manatsafidy ny ankalazan'ny fety miaraka amin'ny fianakaviana ka izay eo am-pialan-tanana ihany no ampiasaina. Amin'ny herintaona aloha nafinaritra satria misy ny vola fa zao tena zara fa misy le vola
dia zara fatao dia mahafa-po eo e. Tena tsisy vola mihitsy tamin'ny resaka le corona. Tsisy vola mihitsy. Tsara fety ve raha samy zay ampilatananao ihany koa fa tsy manao fety aloha zay fa olona lehibe koa dia mivavaka ny am-piangonana dia matory. Ie, zay menakavy kely zany nanomanao fa tsotsotra ihany aloha tsy dia hoe betsaka fa tsotsotra satria ny fiainana tsinona tsy moramora. Tamin'ny herintaona tsaratsara kokoa fa tamin'ity taona ity tena fantatra hoe sahirana. Teoko ilay aretina moa ny eo an-tanana koa mety tsy dia hoe betsaka fa ihany. Misy kosa nefa ireo tena tsy afa-manoatra noho ny tsy visina ka voatery miasana dia fety aza ny andro. Ho an'ireto mpivarotra ireto izao dia mafy tamin'izy ireo ny niaina izay taona 2024 izay. Nandritra ny fihibohana mantsy dia fangalam-piry tamin'ny commune Antananarivo renivohitra hatrany no niainan'izy ireo. Ny fanomanana fety aloha somary mangatsiatsika ihany. Noho ny antony ara-bola aloha voalohany indrindra, ny fivondronana manenjika ny andavanandro koa manga fotsiny dia raha tokony hoe anao repose zay rapitsy dia voatery tsy maintsy mivarotra satria tsy manana fotoana hivarotana ankoatran'ny rapitsy. Tsy mitovy mihitsy tamin'ny herintaona zay tsy mivarotra fety fa sista hoe mifaly manao fety. Fa tamin'ity zay tsy maintsy mivarotra. Raha ohatra hoe ampitahana tamin'ity zany tamin'ny herintaona zay tsy niafiafy na resaka hoe fitafianan'ny ankizy, resaka kilakilalao mba nampifaly ankizy zay tamin'ny herintaona fa tamin'ity zay tena tsisy ninina mihitsy. Tamin'ny herintaona ny olona manana vola be satria aloha manana fotoana izy nivarotra aloha be ary navela hivarotra alohan'ny fotoana. Fa tamin'ity zany le mpivarotra tena tsy nahafaka nivarotra aloha mihitsy. Dia lasa tsy manam-bola ny olona dia asa gaga ianao raha pisy raha hita mpivarotra be dia be raky ny lalana na fety ary io satria le olona tsy manam-bola. Fa ankoatra ny fiakaran'ny vidim-bary sy ny fitaovana ilaina amin'ny andavanandrom-piainana dia natana fiakarany ihany koa tatoato ny vidin'ny atody. Nisy moa ny fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Njavandriamahefa sy Matteo Princy momba izay. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay dia miovaova hatrany ny vidin'ny atody eny an-tsena. Raha tao alohan'ny krismasy ohatra no resaina dia tafakatra hatramin'ny 500 hatramin'ny 700 ariary ny atody iray eny an-tsena. Amin'izao faran'ny taona izao anefa dia nahitana fidinana indray izany eny amin'ireo mpandrinjara eny fotony. Io miankina amin'ilay vidim-piaina mihitsy zany sy lanjam-bola lasa maivana be lanjam-bola. Dia tena ero raiza fa 5,000 latsaka kely dia arakarak'izay koa le ataon'ilay olona hoe sahirana. Dia zany olona tsy lanjam-bola sa maivana dia tsisy lanjany tsao le vola malagasy. Somary nidina kely zany tsena taorianan'ny krismasy tsy izay nahatonga an'izay mety hoe lambola fety olona sahona. Ka talohan'ny krismasy zany misy 25, 25. Amin'izao lasa 500, 27. Na dia eo aza nefa izany dia mbola misedra fantiantoka hatrany izy ireo manoloana ny olana maro samihafa. Tsy mivoaka mihitsy ny vidin'ilay atody. Fatantoka ny tany ampianto. Ilay atody zany hoe nieritreritry ny tompona atody hoe tsara vidy ohatrany tamin'ny krismasy. Nefa ny androany tena maty antoka izay mpianto. Tsy haiko hoe tsy manam-bola ny olona sa ahoana tsy fantako. Tena tsy mandeha mihitsy ny tsena. Taloha zay malafo faravakely ilay malafo 10,000. Izao hatramin'ny renandro zao mbola tsy nalafa. Fa eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nanome toromarika ny mpitsabo manoloana ny fiatrehana ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao na eo amin'ny resaka sakafo izany na eo amin'ny lafiny fifamoivoizana mba hisorohana ny loza izay mety hitranga na mintsovely sitraka teo amin'ny sariny Manoa Randriamalala. Matetika ny fisehoan'ny lozam-pifamoivoizana rehefa fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao toy izao. Vokatry ny amamona tafahoatra ka mbola mitana ny familiana ihany no tena mahatonga izany izay mila soroana sy mila tandremana mba hirena amin'ny loza. Ianareo le misorotoka mamo aza mitondra tomobile aza mena lakile reo olona misorotoka reo. Reo mitondra moto reo mitrefatrefany ireny tandrema. Manoloana an'izay rehefa misy an'ireny olona maratra accidenté na olona eny amoron-dalana na le olona anaty tomobile mifandona na olona mitondra moto dia mba fiangaviana reo olona tsara zany le manaparitaka an'ilay sary amin'ny Facebook mba ilazana hoe izy niavany fa kosa mandraisa andraikitra tsika tsirairay avy inona fandraisana andraikitra tokony atao manatona ny olona dia manampy ny olona io ratorana le olona ho azy olona mba nahay eny antsoina hoe akta kely famonjena olona fa ohatra hoe maratra be izy dia misy fihetsika kely atao hoe tsetsemana amin'ny épon amin'ny mosoara na tsindrina amin'ny lamba lay ratra. Farany aingana kokoa dia ny fiantsoana ny manam-pahefana izay akaiky. Raha ny momba ny fomba fisakafoana mandritra ny fety indray dia mila tomombana tsara mba hisorohana ny fanampoizinana ara-tsakafo ho hatrany ny nambaran'ity mpitsabo ity.
ilaina fitandremana ireo sakafo efa vita anaty finosana sy anaty boaty toy ny mayonnaise sy ny sardine izay matetika ampiasaina amin'ny sakafo rehefa fotoanan'ny fety toy izao. Be dia be ny mivalana, be dia be ny marary kibo, be dia be ny mandoa. Raha hoianao rery ny voan'izy io dia manatona mpitsabo, fa raha be dia be nareo niaran'ny fety, niaran'ny sakafo ka tsatsany hoe fanampizinana ra-tsakafo ny olona maromaro na hoe toxi infection alimentaire collective dia mampilaza aingana n'izay toeram-pitsaboana akaiky anareo dia izay eo amin'ny toeram-pitsaboana indray mampilaza n'izay ny médecin inspecteur. Tsy miafina fotsiny any an-trano any dia manao dokotera tena rery eo dia mihinan-kina paonao dia zavatra diso ilay fanafody, fanafody tsy tokony azo hohanina no hohanina. Mila arahina ny toromarika ny mpitsabo araka izany. Vavaon'ny sosialy izay hatrany dia tsy nisy nangirana izay no namezan'ireo mpanao asa tanana ny taona 2024. Tsy nisy vinda tanteraka, tsy nisy tanjona tratra fa saranana hatrany no niainana hoy izy ireo. Fanadadiana na Mitso Velositraka teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Nisedra fahasairanana avokoa ireo mpanao asa tanana rehetra nandritra ity taona 2024 ity raha ny fanazavan'izy ireo. Ho an'ny Mario zao dia miompana manokana amin'ny fanamboarana kiraro ny asany noho ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus sy ny krizy ekonomika nandritra ny taona nefa niditra fatiantoka izy ary tsy nisy tanteraka izay mba hanovinaina hatsangana. Nanano sarotra ihany koa ny fividianana sy ny fanafarana ny akora izay ampiasaina noho ny fihiboana sy ny fanidinan'ny lalana rehetra miazo ny faritra ka vao maika hanampiana ny vokatra sy ny vola niditra izany. Ity taona nisy aretina covid ity aloha dia miasa tanana aloha tamin'ity tena tsy mety mahitsiny. Tonga dia ataontsika hoe tsy zéro mihitsiny zany tena amin'ilay izy. Fomba niainana tamin'izay dia niaina tamin'ny zava-misy ohatrany hoe izay zavatra kely miditra zany dia izay foana zany niainana zany. Fa raha hoe vola hoe be dia be zany ny hoe tadiavina tsisy mahitsiny zany dia izy. Tsy nahitana fahombiazana mihitsiny tamin'ity fa dia fatiatoka foana no hita zany. Midira trosa be mihitsiny zany. Tena ampidina entana mihitsy satria ilay olona tsy manam-bola dia tsy maintsy mampidina an'ilay entana ianao ka. Dia amplisin'izay koa moa ilay olona vita ry mbola miady varotra be mahitsy. Ankoatr'ireo mpanao asa tanana dia isan'ny nanisy tsindry teo amin'izay fahasairanana sy tsena tsy mandeza ihany koa ireo mpivarotra sakafo masaka. Noho ny tahotra teo amin'ny aretina dia tsy mahasa mividy sakafo eny an-dalana intsony ny ankamaroan'ny olona izay efa nanana fahazarana tamin'izany ho ireo mpivarotra ka nampikatso ny fidiram-bolan'izy ireo izany. Tamin'ny lasa aloha ny tsena zao nandeha noho ny tamin'ity 2020. Tamin'ity tena matahotra ny olona amin'ilay confinement sakatro eo zany. Tamin'ity tsisy tsena mihitsy. Mifangavavy be zany hoe rehefa efa mividy zany mahatonga lila hoe ity mba zakan'ilay volako na ity. Fa tsy dia tsy maintsy zao na izao. Rehefa faran'ny taona toy izao moa dia miakatra avokoa ireo voankazo indrindra ny avy any amin'iny faritra vakina karatriny toy ny paiso sy ny poara eo koa ny manga. Mahavantana ny olona hatr'izay ny manjifa anaovana sakafo mandritra ny fety ny ovatanteraka nefa ny tamin'ity taona ity zara fa misy mividy raha ny fitantaran'ivo mpivarotra voankazo etỳ Analakely. Zako faran'ny taona iny tena mandeha ny tsena nefa tamin'ity tena nangina tsisy tsena tsisy mividy mihitsy ohatrany andavanandro ihany. Zako ny fety izay mba raha 5 kesy dia zao efa nahena ilay izy 3 kesy. Vokatry ny tsy fahafehezana ny valanaretina coronavirus avokoa ny nahatonga ny fitotonganan'ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy na ny teto an-drenivohitra izany na ny tany amin'ny faritra izay mbola andrasana ny ovaolana entin'ny fitondram-panjakana anarenana izany. Fa ankoatra ny varotra izay efa be mpanao eto an-drenivohitra dia misy ireo izay manana asa fitadiavam-bola manokana rehefa fetin'ny farantaona toy izao. Isan'izany izao i Fredy sy ny ralahany. Arahintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny momba izany. Fanadihadiana moa izay nataony namana mpanao gazety na Mitso Velositraka teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Ho an'ny Fredy sy reto ralahin-dreto izao dia ny mitsoka mozika amin'ny tetiny renivohitra no ataony ary miezaka mitady izay toerana be olona izy ireo mba hahazoana vola bebe kokoa rehefa fetin'ny farantaona.
teteziny avokoa na ny aty Analakely na ny any Antaninarenina izay hita amin'ny fahabem-pandalo raha ny fanazavany. Zay zany tonga dia mitady vola isaky ny fety zany dia mitady vola ohatr'izao foana rehefa akaiky farantaona. Isaky ny farantaona aloha dia ohatry mba mavitribitrika daholo ny olona. Zay zany tsy mijanona ny toerana iray fa mifindrafindra. Avy any Atsimo Ambohitrimanjaka tsy dia lavitra loatra ny renivohitra no misy azy ireo raha ny fitantarany. Mandeha fiara fitateram-bahoaka izy ireo ary miainga avao mangiran-dratsy any an-tanàna andeha hitady vola aty an-drenivohitra. Efa talenta ao amin'izy ireo ny mozika raha ny fanazavany Freddy ka tsy dia mila famerenana loatra fa miara amin'ray hina trano eo amin'izay hira atao. Ezahana trano izy ny manao hira mifanaraka amin'ny toetrandro. Rehefa mahay hira daholo reo dia fa mitarika fotsiny ny ankaray hoe ity mety atao dia fa dia mandeha daholo zay tarisy sasany. Manomboka eo amin'ny amin'ny valo eo izany dia mifiravana eo amin'ny 4 Rehefa tapitra ny asaramanitra dia miverina amin'ny asa fanaona andavanandro izy ireo. Mijinjavary indray izao no lahasa manaraka raha vao mipaika ny taona 2024 ka rehefa any amin'ny fotoanan'ny Pasika na fetin'ny fahaleovantena indray vao miakatra ty Antananarivo hitsoka mozika. Ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray no antsika manohy ny fiarahana amin'ity ariva ity. Nametraka trany ny gouvernemanta frantsay fa tsy maintsy ajaina ireo fepetra sy efa napetraka sy efa nambaran'ny filoha frantsay Emmanuel Macron manoloana ny fiverenan'ny coronavirus any an-toerana amin'izao fotoana izao. Miteraka savorivoritsaina ho an'ireo mponina any an-toerana moa ity fanambarana ity. Namitso velositraka teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Mbola mametra-panontaniana ireo mponina ny La Frantsa manoloana izay azo atao sy tsy azo atao. Niovaova tao anatin'ny fotoana fohy ireo fepetra momba ny fihibohana manoloana ny valanaretina coronavirus sy ilay tranga vaovao izay nambara fa mbola mahery kokoa. Fanontaniana efatra no tena mibahana ao an-tsain'izy ireo izay tsy fantatra ho izy na hanao ahoana ny sazy raha toa ka tsy azo atao. Dia ny hoe mahazo manao fety miaraka amin'ny namana na havana akaiky ve? Mandidina ny 4 kilometatra no azo ale. Efa nisy mantsy ny filazana fa tsy azo atao ny mihoatra ny 200 kilometatra. Ankoatr'izay, mbola tafiditra ao anatin'ireo fanontaniana tsy voavaly ireo ny hoe hatramin'ny firora no afaka mifety ary farany dia ny hoe raha toa ka misy fepetra tsy voahaja inona no mety anjo. Raha ny loharanom-baovao nampafantatra ny teo anivon'ny gouvernemanta frantsay fa azo atao ny mandray vahiny ho an'ny anio sy ny rahampitso saingy tsy maintsy misy olon-dehibe enina manatrika ny fivorivoriana ary manamafy ny fanarahana ny fepetra rehetra. Manoloana ny faneho-kevitra any amin'ireo tambazotra tserasera ataon'ireo mponina any an-toerana dia ekena hoy ny nambaran'ny ministry ny ady tany frantsay fa tsy voarakitra ao anatin'ny lalàna ireo fepetra ireo kanefa kosa mba ho fifanajana sy arovana ny tsirairay ny antony mahentitra ny fanjakana. Mitsinjo ny vahoaka ho amin'ny rahateo i La Frantsa. Vaovao-ny raharaham-pitsarana eto Madagasikara dia nanjaka nitsindry avy amin'ny fanjakana teto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity. Nisy ihany koa araka izany ireo mpitsara izay najanona sy nahatony tompona andraikitra tamin'ny asany noho izay tsindry izay. Raha ohatra ity fanadihadiana ity eo amin'ny rindran-tsariny Andry Rakotomalala. Mpitsara miisa 5 ireo nahatony tompona andraiki-panjakana tamin'ny asany nandritra nyity taona 2024 ity. Nanjaka trano matsy ny tsindry avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'ireo mpitsara izay manao ny asany. Tamin'ny lafimaro moa ny trangano izany. Ny tena nanahirana anay tamin'ity taona 2024 ity ny tena nisongadina zany teo amin'ny asan'ny syndicats ny sy ny fitsarana ray manontolo dia le fanasaziana mpitsara na le suspension. Dia zay no efa nanaovana fivoriana ny février 2020 dia tapaka moa izy iny noho ny raharahan'ny Covid-19 hoe raha mahalala dia mbola nitohy ihany taty aoriana dia teo zany ny tena nampy ny zavatra hitanay fa hoe tena nisongadina tamin'ny raharaham-pitsarana zay fanasaziana mpitsara zay ny tany Tamatavy sy ny teto Antananarivo. Zay ny tsy nampitovy hevitra tamin'izay dia ny fampiarana ny atao hoe politique pénale satria ireo olona ireo zany saika nitovy daholo ny zavatra nanasaziana azy hoe lazaina fa tsy nanaraka ny politique pénale ny
fanjakana tamin'ny raharahany kidnapping. Dia faharoa ny raharaha mikasika ny bois de rose. Dia ny fahatelo de goavana ho anseho tato ato zao ny tena manahirana ny mpitsara koa ty raharaha mikasika ny ty fanolanana na herisetra tao mikasika ny fanolanana ty lasa tsindry mahazo ny mpitsara zao izy io tahaka nisy anankiray zao tany Tamatave ny raharaha fanandeha tany amin'ny 2016 zao vao tsaraina efa tena mbivotra koa saika fa nisy mpitsara saika ho antona tamin'ny asany koa ty. Toy izany zava-nisy teo amin'ny tontolon'ny fitsarana malagasy tamin'ity taona 2024 ity. Fa sehatrasa tena nizakany mafy ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety tamin'ity taona 2024 ity. Antony maro no nahatonga izany araka ny fanazavana nentin'ny sekretera jeneraly ny olafitry ny mpanao gazety androany. Araoary ity fanadidina ity eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala Atrany. Asa niankina amanaina no natrehan'ny mpanao gazety tamin'ity taona 2024 ity, indrindra fa tamin'ireny fiatrehana ireny valanaretina coronavirus ireny. Anisan'ny teboka goavana tsy hay adino ny maro tamin'izany ny fanagadrana ny namana mpanao gazety Arfina Elso. Atao hoe nanamarika an'izay taona 2024 izay nivalina zay dia ataontsika hoe ny fanagadrana ny Arfina, ataontsika hoe misy zavatra tsy ampy ao anatin'ilay tontolon'ny serasera ny fanapariana vaovao ka miteraka amin'ireny fanagadrana ireny. Izany hoe hita soritra ihany zany le fetran'le fahalalahana maneho hevitra. Misy zavatra ataoko hoe tsy mety amin'ny kolotsaina malagasy fa voafetra zany ilay faneho-kevitra ao anatin'izay. Dia ny zavatra tena nisongadina atao anatin'ilay izy dia hoe mahavita mirahina ny mpanao gazety. Satria tao anatin'iny fotoana iny dia nisy an'izay firaisan-kiny izay ka izay ataoko hoe ho an'ny taona 2024 dia zavatra lehibe tena mila tadidiny zay hoe haitsika mpanao gazety eto Madagasikara mahavita mirahina ihany manoloana ny zavatra anankiray ary firaisan-kina tsara ilay izy satria tsy vitany hoe isika mpanao gazety eto Madagasikara fa hatramin'ireo fikambanana mpanao gazety amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny teny avokoa. Tsy hay adinoina ihany koa ary vavonanaitra ny mpanara-baovao ihany koa tamin'ity taona 2024 ity ny fanagadrana Androli Mercia. Tsy azo adinoina ao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia hoe nisy ministra ny serasera ny gadra teto tamin'iny 2024 mbola ny ampigadrana moa amin'izao fotoana izao itenenana ihany koa zany hoe ianao rehefa eo amin'ny fitondrana dia aza mieritreritra fa tsy ho tratra ny aloka ny arinany nefa andomana lakolosy ihany koa hoe ahoana marina ny resaka tontolo-pitsarana eto Madagasikara izay tsika mpanao gazety ihany koa dia manana anjara andraikitra ao anatin'izay hoe misy zavatra tsy mety ve ao anatin'ilay fiarahamonina misy atsika dia mitondra an'izay fanazavana na mitondra ny ady hevitra mba hahafahana manala an'izay zavatra tsy mety izay. Ankoatr'izay dia olana goavana nosedray ny mpanao gazety ihany koa tamin'ity taona ity ny tsy fitovian'ny baiko azon'ireo mpitandro ny filaminana nandritra n'ireny fihibohana ireny izay nanotohina ihany koa ny asa fanaovan-gazety. Famalohan'ny isarahantsika tao anatin'ity fampalalam-baovao ity adendeho arahintsika ireo firaritso avy amin'ireo olon-tsotra izay sendra ny mpanao gazetinay teny rehetra teny namitso velositraka teo amin'ny sariny Mateo Prince. Engany mbo tena notona ziny raiky amin'ny 2024 igny mba andeha tsara tolotolo ny zavatra rehetrarehetra aloha zay aloha fa mifanirina aloha zay fa ny zavarehetra zany tsy maintsy akina amin'Andriamanitra tolo daholo le izy. Mirary tomba vao mahafinaritra ho antsika Menakavy, tomba vao iaren-doza ho antsika Menakavy. Zany dia mirary soan'ny malagasy rehetrarehetra mba ho taona sosy anambony ny taona raiky amin'ny 2024 iny. Mba hiada-pinaritra amin'izay gasy rehetra mba tsy sosomy kofi alavareny be. Mirary soa daholo dia mba ho taona tsara sy mahafinaritra ny taona manaraka 2021 dia kokoa ny dada sy neny dia Mateo ty dia ny ao an-trano rehetrarehetra dia izay mahafantatra anazy. Raha fahasalamana dia fahin'Andriamanitra daholo amin'ny zavatra rehetra izay atao. Kokoa kely ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra izay mahafantatra, kokoa kely ho an'ny mpiara-mianatra rehetra.
dia iny fanadadininy ankoa ry tompoko lasy sy tompoko vavy noentiko manakatona ny fampalalambavao tamin'ity taona ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mirarona tsy soa antsika rehetra ihany koa hatratra ny taona raiky amby 24 ny sampana fampalalambavao ny MPS dia manome fotoananao indray amin'ny 2 janoary taona raiky amby 24 samy io samy tsara ry tompoko lasy sy tompoko vavy